Zao tsika dia hitondra mibavaka ny namantsika Ravelotsalama. Maniry mafy izy mba ho voaray amin'ny asa izay efa nanaovany testa, efa vita ny testa écrit ary dia efa nanao testa oral ihany koa. Mbola maromaro ny candidat zany am-pifaninana miaraka nanao an'ilay testa oral. Maniry mafy izy mba ho isan'ny voaray amin'io satria efa herintaona tsy niasa dia mangetaheta mafy mba hahazo asa. Andao hitondra mibavaka ho azy isika. Raha mahasoa azy io asa io dia mba homen'Andriamanitra azy ary angatantsika mihitsy Andriamanitra ilay mahafantatra ny zavatra rehetra ao ambadika izany asa nangatahany sy riany mafy izany no hanampy azy manoloana an'izany toe-javatra manokana izay lalovany izany. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra Rainay any an-danitra, fantatrao ny fanandramana manokana lalovan'ny zanakao Ravelotsalama. Efa antaonany izy tsy niasa. Ankehitriny misy fandraisana mpiasa asa izay efa nanaovany testa, efa afaka tamin'ny dingana voalohany izy ary efa niditra tamin'ny testa oral dia miandry ankehitriny. Andriamanitra ampio izy mba hiandry amin'ny fahatoniana ary ampio zahay na izy na zahay rehetra izay maray fo mitondra mibavaka ho azy mba hanaiky ny fandaminanao ary mba ho faly ny amin'ny fandaminanao ny fiainanay. Izay olombelona voafetra ihany ny amin'ny izay zavatra irianay sy heverinay fa mahasoa. Fa ianao ilay tompony fahendrena rehetra no angatanay Andriamanitra mba handray an-tanana, mba handamina ny zavatra rehetra. Ka dia raha sitrakao Andriamanitra ka mahasoa ny tiavanay ity izany asa izany dia angatanay ianao mba hiditra an-tsehatra amin'ny fomba rehetra amin'ireo mpendraikitra rehetra izay manao izany fanasovanana mpiasa izany sy ny fandraisana an'izay voafidy. Angatanay ianao mba hiasa amin'ny fomba rehetra mba hahatonga ny Ravelotsalama ho voaray amin'io asa io. Raha ohatra ka manana programa manokana izay hitanao fa tsara noho izany ianao dia ekenay ny fandaminanao Andriamanitra ary amin'ny mpifaliana no hanekenay izany. Fa izahay kosa ampianaranay ny hiantehitra amin'ny fitantananao, hiankina tanteraka aminao araka ny voalazan'ny soratra masina hoe ankino amin'i Jehovah ny lalanao. Ka dia mba ho izany tokoa ny Ravelotsalama manoloana an'izao toe-javatra izao ary mba ho isan'ireo izay hijoro vavolombelona ny amin'ny fitantananao mahagaga izy indray andro any ny amin'izay mety ho vokatry ity fangatahana asa izay iriny mafy ity ary velarinay eo anatrehanao. Izany vavaka izany dia tonoina sy angatahnay amin'ny anaran'i Kristy. Amen.